Ao anatin'ny fanamariana ny tombovo malagasy sika zao dia tonga nijery ny ivon'ny Madagasikara tao anatin'ny rovan'Ambohimasina Andriambahoaka Afovoantany ny tany amin'ny tanàna antsoina hoe Ambohiniaza Miarinarivo faritra Itasy ireo ray aman-dreny lehibe izay mpitazona ny asin'ny tany avy any amin'ny faritra maro samihafa zava-dehibe ny fanajana ny kolotsaina io no nisongadina tao anatin'ny fotoana. Tahaka ny efa nataon'ireo mpitazona ny asin'ny tany dia nisy hatrany ny fitsidiana ireo toerana manan-tantara vavolombelony ny fandalan'ny ray aman-dreny tany aloha izany fomba mampanao malagasy izany dia tany amin'ny rova Ambohimasina Andriambahoaka afovoan'ny tany indray izy ireo no nanohy ny fitsidiana amin'izao fotoan'izao sady ho fanomanana indrindra ny fankalazana ny taom-baovao malagasy ho toto-tsaina ny 17, 18 sy 19 martsa ho avy izao. Nambaran'ireo ray aman-dreny mpitazona ny asin'ny tany ireo fa mampiolo-paka indray ny firaisan-kina sy ny fihavanana malagasy ny hetsika tahaka izao. Samy nanamafy avokoa ireo tompona andraikitra tanan-toerana fa ny fanomezana lanja ny taom-baovao malagasy dia hanome aina indray ny fihavanana sy firaisan-kina. No amafisin'ny mpitazona ny lovan'ny Ambohimasina Andriambahoaka Afovoantany mbola tiana Ramamonsoa ihany koa fa pirofo ny fampiraisana ny malagasy sy ho famerenana indray ny fihavanana malagasy ny fahatongavan'ny Katibo mpitazona ny Vatomasina Vohipeno Andriamatoa Emmanuel sy ny mpitazona ny fomba avy any atsimo Ramatoa Chantal Djimby Vaovolo tany amin'ny ivon'ny Madagasikara ny rovan'Andriambahoaka Afovoantany any Ambohiniaza Miarinarivo.